Eny ary havana mbola tsy mitsahatra trano moa zany ny tena koa manentana antsika vahoaka malagasy. Indrindra moa zany ny am'izao resaka fitolomana ny amin'ny fanalana any Rajaonarimampianina eo amin'ny fitondrana izao. Ho antsika faritra rehetrarehetra zany zay mangatsiatsika amin'izao fotoana izao tena aoka tsy avelantsika hitsahatra mihitsy ty fitolomana ty fa tena hitolatra amin'ny farina atsika mba hampiala ny hery voalavo eo amin'ny fitondrana satria tena hitantsika fa tena manapotika firenena ary tsy mitsinjo antsika vahoaka malagasy na ny kely ary ny tena ataony ary amin'izao fotoana izao vao mebodony le toerana hoe zao tsy ala rangahy ka antsika vahoaka malagasy koa tsy anaika hatramin'ny farany fa andao antsika rehetrarehetra avy any amin'ny faritra samy hitsangana daholo ao anatin'izao etsika lehibe zay atao eto Madagasikara izao. Izay moa zany dia ekipan'ny apôstôly Marika Tanindrazana ihany koa isan'ny mitsangana ao anatin'izao tolona izao. Miantony tena hitsangananay tsy hoe akory mpanao politika izay sanatria zany fa noho izao firenena izao samy malagasy tsika na dia mpitondra fivanana na dia mpitoro filazantsara azy samy tompony tanindrazana samy avy eto Madagasikara ka tokony samy miaro an'ity firenentsika ty tsika ary samy mitsinjo ihany koa ny vahoaka tahaka atsika ary ny tena mampitsangana nay mpitoro filazantsara koa anatin'izao tolona izao no ny fahitanay ireo mpahantra rehetra ireo olona mahantra ao Antananarivo ireo 4 reny zany tena mahatonga nay mitsangana satria mijaly ny vahoaka malagasy amin'izao fotoana izao mijaly hatrany ny vahoaka ary miahora ny vahoaka ary zany tena mahatonga nay ekipan'ny apôstôly Marika Tanindrazana mitsangana ao anatin'izao tolona izao mba hialany hery voalavo eo amin'ny fitondrana ka dia manentana antsika ihany koa na izahay ary mitsangana aizintsika vahoaka malagasy ndao tsika hitsangana trany ndao tsika hitolona trany fa tsy eketsika raha tsy miala hery voalavo mpanapotika firenena zany hoe ny voalavo zany moa zany efa rahantsika malala fa mitondra peste ary zany le peste nahafaty olona marobe reny ka tsy mba tsy hahafaty atsika vahoaka malagasy dia nitsika ary mbola mitsangana amin'izao andao fongorona ny peste mpanapotika ny firenena andao fongorona fa fandrao ho tena ho potika tanteraka ny firenentsika ary mialatsaka anatin'ny lavaka trany ary ny tena tahorana ry havana dia zao tena mety hoe ty faritra ray manontolo eto Madagasikara ity ho lafo tanteraka satria tsy mitsahatra trany hery ny mivarotra n'ity tanindrazana ity mivarotra n'ity firenena Madagasikara ity ka ndao tsika hitsangana ry vahoaka malagasy namako ndao tsika nohananay ihany koa miaraka amin'ireo député 7 ireo moa zany efa mitsangana ao Antananarivo ao fa tsika rehetrarehetra ty amin'ny faritra ihany koa zany tokony hitsangana ny any amin'ny province Toamasina any tokony hitsangana ny any Toliara tokony hitsangana ny Fianarantsoa Ray Manontolo Mahajanga tokony hitsangana ny amin'izao hetsika izao ndao tsika ry havana hitsangana oka zay ny fitiavatena ho antsika rehetrarehetra moa zay mbola manohana tanteraka an'izao fitondrana zao miangavy atsika ao tsy hitatsika ve ireo namatsika mijaly tsy hitatsika ve ireo namatsika mahantra ao Antananarivo ao ary tsy ao Antananarivo ihany fa manerana Madagasikara tsy hitatsika ve reny olona be da be mavita fianarana eny amin'ny université reny tsy mahita asa lasa chômeur ary miamitombo hatrany nisan'ny jolasa ny mpangalatra eto Madagasikara ny mpangaro paosy noho zao toe-draharaha zao satria ty tena ny mpitondra fanjakana tsy mijery ny any madinika fa ny fitiavatenan'izy ireo ihany zay no hitatsika amin'izao fotoana izao ngary zareo ngataitra ry zareo manambola afaka miriorio fa itsika vahoaka malagasy madinika ka dia manentana antsika mpianatra ny ambaratonga ambony ihany koa andao tsika hitsangana hitolona tanteraka satria hitatsika fa rehefa mavita fianarana tsika nga mijery atsika zany zay fianakaviandry zareo ihany mahazo toerana ao fa rehefa ianao tsy manana havana monimony ianao tsy mahita toerana zany ka lasa chômeur ny mpianatra rehetrarehetra nefa mavita fianarana ka dia manentana antsika vahoaka malagasy manentana antsika mpianatra ny université manentana antsika rehetrarehetra ho na manana ianao na mahantra ianao andao tsika hitsangana amin'izao fitondrana izao satria lasa lafo ny firenentsika dia hipetraka aiza zany tsika raha lafo ty tanindrazantsika ty hipetraka any anatin'ny ranomasina zany tsika satria tsika tsy hitolona ndao tsika ry havana hitsangana miaraka aminay ekipan'ny apôstôly Marika Tanindrazana ary hamitianako an'izany rehetrarehetra zany dia zao io tsy misy vahaolana fa raha mbola ireo mpanao politika ireo ihany no mitondra tsy maintsy ravatra any ty tanindrazantsika ty ary mahantra trany tsika hijereo ny vidim-bary miakatra trany ny rano hitatsika taratra tanteraka fa mijaly rano ny aty amin'ny faritra atsimo aty indrindra ihany koa zany amin'ny resaka délestage ny jiro tapaka foana manimba zavatra maro ny fitaovana ampiasantsika simba ny orinasa ihany koa lasa hoe misy zavatra potika anatin'ny orinasa noho ny amin'ny herinaratra tapatapaka matetika ny olona any amin'ny hôpitaly rehetrarehetra any satria misy olona didina tampoka tapaka ny herinaratra ndao tsika hitsangana ry havana ndao tsika hitsangana ndao tsika hitolona tanteraka ny amin'izao fitondrana tena manimba ny firenentsika izao zay zany ny fanentanana nataoko amintsika vahoaka malagasy fa tsy misy vahaolana afa-tsy ny fanjakam-pisorona
apôstôly marika tatandraza moa no nirahany jesosy kristy hitondra an'izay fanjakam-pisolona izay eto Madagasikara. Zay ny vahaolana farany. Mankasitraka anao mianatra ny farany.